miresaka tontolon'ny fanatanjahantena izay ihany moa isika dia iresaka kosa mahakasika indrindra ny mondial 2014 izay tanterahana any Brésil marimarina kokoa moa ireo zavatra lalao tanterahana mifandraika amin'izay eto amintsika moa zany ao anatin'ny gazety mahery ao anatin'izay indrindra raha no andraisana ny mbolatsiana rarivosona dia faly miarabinao mbolatsiana faly miarabantina so faly miarabantsika rehetra ny atokantrano ianko manaraka an'izao vaovao zao aloha tonga dia ireo savetrany ao anatin'ny fanazavana mahakasika indrindra n'izay lalao tafiditra ao anatin'ny mondial 2014 izay eny tena soa mandritra ny iray volan'ny mondial 2014 tokoa dia fety be ny bola kitra any Brésil any eto amin'ny itsika ihany koa nefa eto amin'ny vondrona TV amin'ny alalan'ny fahitalavitra ny gazety malaza ny gazety mahery ihany koa dia isy ny hetsika lehibe tanterahana ao anatin'ny izay manomboka amin'ny 12 ny volana jona io ary dia isy ny fandarana manokana ho hitanao eto amin'ny fahitalavitra ny MaTV aorinan'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao izany isan'andro izy io manomboka amin'ny 12 jona io ao anatin'izay no amtinana anao ireo zava-nitranga rehetra nandritra ny tontolo andro ny lalao zany ny zava-nitranga ny vaovao tetsteroa ihany koa eo ihany koa ny fanomezana anao ny programa izany ho an'ireo lalao satria ny fantatsika moa dia saika alina daholo tena soa no anatanterahana ireo lalao ireo ny ankamaroany zany ora eto amintsika misy amin'ny efatra maraina misy amin'ny iray maraina misy amin'ny 12 alina ihany koa arakaraka ny toerana sy ny sokajy tsirairay avy io ao anatin'ny fandarana manokana eto amin'ny MaTV manomboka amin'ny 12 jona io ihany koa dia misy ny lalao omentsika ny mpijery tiana soa misy ny fanontaniana apetraka fanontaniana iray izy io ny apetraka ao anatin'io fandarana io ny fomba malina ao anazy dia mividy ny gazety malaza ianao ny apitso izany ao anatin'izay ny tapakila fandraisana anjara mipetraka ny fanontaniana dia ao anatin'io gazety malaza ny ampitso io no mamaly izay ianao hatramin'ny 5:00 kosa nefa no fanaterana izay valiny izay aty amin'ny foiben'ny MaTV aty Akondrano amin'ny 5:00 amin'io andro ihany io zany dia ny aorina ny amin'ny fotoanany fandarana manokana ny arivan'iny ihany koa dia efa hotonona amintsika indray hoe iza zany ilay nivoaka nandresy tamin'ny lalao ny tanterahana ny omaliny io zany hoe tsy miandro iray volana tsy miandro hoe tapitra koa ny fifananantsika izay vo anolotra ny loka fa dia misy ny tonga dia hotolorana ny loka avy hatrany aorinan'izay lalao zay ny alina aloha dia hotonona zany hoe rakoto no nahazo ny loka ary ny apitsiny moa zany hoe zahantsika ntsony izy dia andray an'izay lokan'izay ao anatin'ilay fandarana manokana akoatr'izay zay zany ny ho an'ny gazety malaza ao anaty gazety mahery ihany koa moa zay ampasahivina antsika ny tokantrano any fa manomboka androany manomboka androany zany dia hivoaka isan'andro ity gazety mahery ity zany hoe androany misy rapitsy misy fotoana manaraka amin'ny talata indray laribilaka misy masabotsy mivoaka foana ity gazety mahery ity mandritra ny iray volana natanterahana ity mondial 2014 ity ka ao anatin'izay gazety mahery zay ihany koa dia isy ny tapakila fandraisana anjara samy hafa indray nefa ny fanontaniana mipetraka ao anaty gazety malaza sy ao anatin'ny gazety mahery zay ny gazety mahery indray moa dia any farany herinandro no fantatra ny mpandresy ao amin'izay gazety mahery zay dia ary ao anatin'ny fandarana mahery rehefa lahady indray tena soa no ometsika ny mpandresy ny loka no an'izay lalaon'ny gazety mahery zay indray dia ny zoma amin'ny 5:00 no farafanaterana amin'ny tapakila fandraisana anjara ety amin'ny foiben'ny MaTV ihany ary dia farany moa tafiditra amin'izay lalao zay tsy maintsy misy ny loka goavana kosa na izany iny le ometsika any amin'ny farany lalao any amin'ny 17 ny volana jolay ihany ary dia zay mbola misy moa ny fanontaniana petraka ihany koa ny tsara vitana no azan'izay loka goavan'izay le fanontaniana hafa teo zany hoe ny fanontaniana hafa io zany tsisy ifandraisany ao anatin'ilay fandarana arahana isan'andro eto amin'ny fahitalavitra MaTV sa misy ifandraisana ihany misy ifandraisana ihany kosa na izany fa ny azo antoka aloha dia tsy maintsy ao anatin'ny tontolon'ny baolina kitra ao anatin'ny tontolon'ny mondial fa dia fanontaniana tsotra antsika akory tsy hitazy zavatra sarotra be fa ny andresantsika rehetra anjara ny azahoan'ny
be olona be indrindra ny fandresena ny amboara zany zay no tanjona ao amin'ny ty lalao fiarahantsika ity mikasy an'ilay loka goavana kosa amin'ny hoe loka goavana io zany dia misy fanontaniana hafa ohatrany hoe isan'andro sy ny amahely sa ireo rehetra hoe nandray anjara tamin'io fotoana io no hosariana ao anatin'izay fahazahoana loka goavana zay indrindra ireo rehetra nandray anjara tamin'ilay lalao rehetra dia mbo manana heritsika zany azo io loka goavana io satria amin'izy ireo ihany no angalana izay mpandresy ihany ity loka goavana ity na tamin'ny gazety mahery io zany na tamin'ny gazety malaza eny ary mbola misy anampiana an'izay ve mbola tsy naresaona alohan'ny saratsy ny anampiana azy fotsiny angamba dia manasantsika zany anaraka ny fandarana manokany eto amin'ny matv zay isan'andro izy tio manomboka amin'ny 12 volana ajona ao zao ao aorianany fotoanany fampalalam-baovao tsika dia ho avy eto ny ekipany mahery anotra izay fandaran'izay misy ny fantaniana petraka ny apitsiny eny ianao dia afaka mamaly izay ary manatra ny valiny aty amin'ny fahita lavitry ny matv loka maro no zaraina mandritra an'io ary dia manasantsika rehetra ndray anjara amin'izay dia misaotra anao namana mbola tsy nararivosana nitondra izay fanazavana feno izay dia manao velomana eny ary veloma mandra-peona indray misaotra antsika rehetra